Notokanana omaly alahady kosa ny akany eo anivon'ny FJKM Ambohimarina Atsinanana tsangam-bato ny fankalazana ny 17 taona ny fiangonana ity akany ity dia hojerena ny fanatetena. Afana mandray pino efajato fanampiny ity akany ity izay notokanana omaly tetỳ amin'ny FJKM Ambohimarina Atsinanana ity. Ity raha teo no tsangam-bato ny 17 taona ny fiangonana. Ambanirena moa ity vity ity fa mbola hito kosa ny asa eo amin'ny fametrahana toeram-pitsaboana sy tranomboky. Ny akany moa zany dia ampiasaina anaovana centre socio-médical dia anaovana ihany koa andraisana lanonana maro samihafa le ambany rihana isan-karazany ety amin'ny manodidina zany. Fanoitana moa zany dia ohatran'izay fiasan'Andriamanitra no fiasanay dia menga amin'ny tsy misy fa matanjaka amin'ny finoana. Izay no zay tantanterahana azy dia vokatr'ireo kristianina ihany zany no anasana amin'ny akany toy. Ny fanoto tamin'ity lanonam-pitokana ity ny fetin'ny taranaka izay fotoan-dehibe ifanomezana ireo taranaka na avy eto amin'ny reny fiangonana na avy amin'ny zanakam-pelezana manao vokatra entina mpandrosoana ny asan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Ny sampana tanora kristianina izay mankalaza ny 530 taonany ihany koa dia nanolotra tableau nomerika. Zary topokilasy tokovavy no masaka azo natolotra ho antsika tamin'ity takariva ity. Azadino nefa fa isy ny fandaharana manokana izay anaranao ny toy ny raharaha any Lafrantsany amin'izao fotoana izao. Aorian'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao dia efa hoarantsika izay fandaharana manokana no karakarainy ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra amin'ny TV izao. Ko manasanao sady ary izay tsy saraka amin'ny fahitalavitra amin'ny TV fa anaraka hatrany ny fandaharana indrindra moa izay fandaharana manokana makasika indrindra ny toedrara any Lafrantsa izay. Ny tena kosa dia mametraky ny mandra-peona ary mamefotoana antsika ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.